Misy an'io lalàna io tokoa zay mipetraka eto Madagasikara ary zay no anisan'ny mahatonga anay teza hoe mila manao refondation isika fa raha tsy zany a de miady laveto mifanompa laveto a coincé ny firenena tsy afaka mandroso araka ny tokony izy raha lalàna ty amin'ny ana-penal salamizay a azo atao ny contester ny didim-pitsarana tsy publiquement fa afaka mangataka appel ianao raha tsy afa-po amin'ny zavatra navoakan'ny didim-pitsarana taty ambany salamizay azo atao zay fa ny tonga de manabaty aty ivelany fotsiny de manaratsy an'le mpitsara satria zao zay tsy mety azo atao fa amin'ny haute cour de HCC ne izy ny faratapony zay maha haute cour azy amin'ny resaka lalam-panorenana na ny recommandation ataony izy be de be ny tsy mety de eto de manontany kely fotsiny ny président ny HCC amin'izao fotoana zao tamin'ireny député ny Mapara sy ny TIM tamin'ny 2018 21 avril reny nidina an-dalambe de rehefa nidina an-dalambe de ozy nareo tao amin'ny HCC manaovanareo gouvernement tahiraisana ao anatin'ny herinandro didy zany de natao fa ina ao anatin'ny constitution misy an'izany manao zavatra tsy ara-dalàna ny HCC tamin'ireny manao zavatra tsy ara-dalàna tamin'ireny ny HCC eo izy mamoaka didy fa izy koa lasa médiateur ny ady zay atao ifanao ady politika zay ifanaovana nga ny TIM sy ny Mapara ihany no parti politique teto Madagasikara tamin'ireny no ataonareo manaova gouvernement maromaritra iraisana ianareo reny tena tsy ohatry ao anaty constitution zay tsy maintsy micontester nefa tsy mety reny inona ao anatin'ny constitution no ahafahanareo milaza afaka miteny an'izany tamin'ireny de mampatsiahy koa fa ny lalàna mikasika ny loi organique mikasika ny élection de nisy ny original mivoaka teny amin'ny ataontsika hoe député sy ny teny amin'ny Sénat de tonga tany amin'ny HCC de nisy novana anisan'ny article 72 73 74 angamany hoe financement ny candidat anankiray de tany mba hitalovana souveraineté de niteneniny tany amin'ny laniny tany amin'ny assemblée nationale sy tany amin'ny Sénat lo hoe tsy tokony ahazo financement avy any velany ny candidat de novana zany de lasa mahazo financement avy any velany ny candidat lasa législateur koa le HCC tamin'izany maninona tokony nataonareo tao amin'ny HCC averina any amin'ny mpanao lalàna izay hoe tsy mety ty fa dinio fa tonga de novana le izy de io lasa lalàna mikasika ny fifidianana amin'izao fotoana zao io manana ny document origine avy any amin'ny Sénat sy avy any amin'ny député zahay fa hafa no io code électoral loi organique mikasika ny élection amin'izao fotoana io la tapaka tany fa tonga de novana fotsiny zao de tonga de nampiarina zany tsy mety zany mila amboarina koa zany ny HCC koa ndraindray manao zavatra tsy mety ka zay ny teneninay hoe ny ao amin'ny HCC na milazaina fa tsy azo ivalozana zavatra mivoaka nefa zavatra be dibe koa ny tsy mety de tsy maintsy ary zay ny mahapolitika amin'ny politique tsy maintsy milaza hoe reto kosa ny tsy mety nataon'ny HCC de gadrana ve zay raha miteny an'izany asa fa zay mahita tsy mety amin'ny firenena zany ka zany rehetrarehetra zany itenenako hoe ao anatin'ny système eto amintsika betsaka tompoko ny tsy mety betsaka ny azo amboarina ka tokony ano izy zay zao mieritreritra ary mba manatena fa rehefa tonga eo ny député nizaniza na maro anisa na tsy maro anisa reto ny lalàna tokony mba ovana voalohany aloha le ordonnance 60082 mikasika ny liberté publique anjaran'ny député ny manao an'izany sy ny any amin'ny Sénat hoe mikasika ny parti ny antoko politika ny asany mila miona amin'ny vahoaka izy ka mena alalana izy eona amin'ny vahoaka mba ahafahany mitily ny filana mitily ny olana any mamadika andreny programme azo taterahana de mena lalana izy amory vahoaka amin'izany fa tsy banany aty amin'ny exécutif hoe rehefa hidina any amin'ny vahoaka nareo na eona amin'ny vahoaka de maka autorisation avy aty aminay vao mahazo manao zany lalàna zany zao tokony ova
lalàna faharoa tokony iova raha vao tonga ny assemblée nationale am'izao fotoana zao nizy majorité na niza tsy majorité ao a tokony ovana ny loi organique mikasika ny député ny asan'ny député eny be debe fa malaza tsy nanana oatra nyvilitsahona raha vao tsy maro anisao ianao ohatra afaka manao enquête parlementaire fa raha tsy majorité ianao a tsy afaka manao ninenina am'izany ohatra afaka manao mise en accusation andreo mpitondra zay nanao adalàna fa tsy afaka manao an'izany raha tsy majorité ianao ohatra afaka manao motion de censure teo saikinanao rehefa niteny nefa ny filohan'ny république hoe tsy mahazo anao dia tsy afaka manao ohatra afaka manao empêchement ny filohan'ny république raha misy zavatra tsy mety ataony fa afaka nanao an'izany ve parlementaire raha vao tsy majorité zany dia tsy afaka manao an'izany ianao fa dia nanaka fotsiny sy midongy hoe zay tsy andahany an'io dia zay fotsiny sisa proposition loi tsy afaka anao an'izany akory anao satria tsy olany décret ny promulgation an'izany moa mbola afako ny décret d'application an'izany mbola bahana ny sasany ko dia lasa tsinitsininy ianao fa afa tsy ny midongy sy minanaka dia zay ve nilan'ny vahoaka ny député fa raha ohatra ka mbo ohatra farafaratsiny hoe amboarina le loi organique ka hoe rehefa groupe parlementaire anankiray mba mangataka hoe andao anaovana enquête parlementaire eny eny ampitelopolo kilao volameny reny dia tsy maintsy atyzainy zay a ary apoeny ny système d'inspection générale de l'état et contrôle financier manao an'izany a am'izay fotoana zay mba azo antoka ny député am'izay fotoana zay fa azo ovana ve zany sady tsy azo ovana sarotra be ve zany sady sarotra questionna volonté politique ny ilaina am'izany dia azo atao zany tsy mila vola be zany fa zavatra tsotra fanovana texte fotsiny dia azo iainy amin'ny firenena raha ndeha tsara araka ny tokony izy am'izay ny firenena ahoana mariny